Moatsika zany dia atao ohatra tsy mahalena roro, ny hafaliana tsy mahalena sambarana, ny vadio ray siny tsy mahalena fantojo ray tandroka, ary ny mariny ray sobika tsy mahalena diso ndray mbava. Resaka barehana dia nisy aza ny fialana teo amin'ny 7-7 minitra zany hoe nisy ny ilay karatra mena izay karatra mavo anankiroa dia tafiakatra ny barea omaly anao famaranana ny barea ny Madagasikara tonga antanjona ny rina nandresy any Soudan teo amin'ny Manasadalany Tsanina ny ekipa pirenena Malagasy. Baolina maty nitoky ny aina teo amin'ny minitra 9-20 tonta tsara avy any amin'ny rado. Efa nilalao folo anefa ny barea satria nahazo ny karatra mavo tondro ifeno masina. Tsiranaiky itoky fa dia niady mafy tsara raha teo ihany koa ny vodilarana izay nahitana ny rado rebono izay voavaly 20 taona monja nefa dia afaka niady tsara nanao izay ho afany tamin'izany. Noho izany dia i Maroka izay nandavo ny Senegal tany amin'ny tir au but izay omaly ihany koa taorian'ny baolina nanaovan'ny barea sy zareo a Soudan dia tafavoaka ny Maroka ka izy no ifanao amintsika amin'ny sabotsy izao zany amin'ny 9 eto Madagasikara ny lalao izay hoarahantsika mivantana ihany koa. Alefa ihany araba ho antsika rehetra zany efa natao teny am-pendohany zany ary averina foana fotoana tahaka an'izao satria zany no manjary tsara taisa arabaina tokona falamanana miaraba soky brito tonga sondray amin'ity marain'ity ary ohatrany tsy de pongopongo maso nareo rola mianaka zany nefa no tena anay ohatrany tsapanao mihitsy le hoe faly zahay miaraba ny mpiainy miaraba nareo mirahalahy miaraba ny atsy amin'ny teknisianina manana mafy an'izany fiarabana zay nataon'izy mirahalahy zany sy ny teknisianina tsy ambadika ary tony ny efa nataony namana teo aloha to dia miaraba manokana ihany koa ireo mpilalao malagasy ny ary ny voninahim-pirenena ary dia tonga eo amin'ny dingany tsy dingana ntsony eo amin'ny famaranana ny fiadiana tompondakan'ny Afrika zany amin'ny baolina kitra amin'ny rafetin'ny ekip-pirenena rafetin'ireo mpilalao ao atoerana zany zava-dehibe satria dia sambany eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy amin'ny atao hoe iady ny amboaran'ny Afrika amboaran'ny kontinanta zany sambany teo amin'ny tantara tsisy idirany hoe 10 taona fa teo amin'ny tantaran'ity firenen'ity mihitsy ny tonga amin'izany zava-dehibe zany zava-dehibe zany ngambany mety efa andresahana tao ihany fa mba mety misy resaka fohy mba mety ho azo atao aloha ry zalahy hoe ina ny enseignement na ny ataontsika hoe lesona azo tsoahana atao anatin'ireny zavatra mitranga hatreto ireny ny azy zany ny fahitako azy fotsiny dia zao hoe ray aloha io zany hany ny tena hoe mampiombona ny malagasy hatreto aloha ka reo zay misorasoratra hoe mambahoaky zao tena mety mbola tsy ary amin'ny ampahafolo ny zavatra nitranga fa ny ekipa pirenena amin'ny baolina kitra no hany mampiombona ny malagasy. Io zany tsy nisy hoe ity mpanohitra na pomba na inona fa natoko izy na inona fa raha jerena zany ny sary hita sy ny ako sy ny tatitra voaray hatreto nanerana ny Madagasikara dia ny ray fo ny malagasy ary dia tena hoe yes populaire tsy nisy ny lay fanetana ny sakotany ninona ny olona no nanana fandavan-tena hoe zay zany l'izy karaha raha misy zany misorateny tena mambahoaka dia ireny no izy ray zay faharoa na fahitako azy zany dia hoe raha nijerena i matsiny tsy hoe midoka an'ilay mpialaontsika fa tena atao reny ny tena hoe ao anatiny aty tena mba fahitako manokana ity le mpilalao nahafaty baolina maly iny tsy dia ny anarany loatra ny zava-dehibe tokony anarany fa iny no natafiditra le baolina nandresantsika ny Centrafrika iny no nanandaka fara natafakatra antsika tao amin'ny Manasadalana iny natafakatra antsika amin'ny baolina nitokana matiny natongavana amin'ny lalao famaranana iny dia mpilalao raha tsy diso Angosfa iny dia miaramila dia raha hoana efa zatra manao hoe fisainana politika zany dia misy le dernier rempart zany ohatrany hoe reny zany le tena hoe ao amin'ny drala mihitsy hoe tsika ny tena dernier rempart ao anatin'le izy ary dia nanao ny aintsy zavatra fa le baolina matina zony iny baolina tokony iny kosa aloha tena reny tena ohatrany reny hoe mijery Barça reny tena baolina tsara petraka avy any arina netana akany aloha dia tena
mipetrapetraka tsara dia ao zany le hoe ny fanomanana sy ny fiomanana no isan'ny hoe ampinga voalohany ety miady ary laheritsaina sy fikirizana tena nanana mpilalao ny lalao folontsika tao anatin'ny 20 minitra tena tonga ny hoe fandresena tahaka an'ireny zay zany lizy mbola fantatra ihany la lalao ary ny malagasy nge dia manana iny tsisy resy tsy miady zay zany tolona rehefa taona lava za miarina ihany zay zany dia mbola tena vorovy tamin'le omaly tsisy resy tsy miady zany ao hatramin'ny minitra farany fa ity koa zany tena mba lesona mba tena jerena ny aloha zany za mo ohatra ny hoe efa zatrazatra kely an'ity le hoe fomba fijery hafa ny fa tena hoe ny tranona tompoko dia mpilalao vokatra malagasy rehefa vokatra malagasy ny akamaroan'ireo dia baolina bokotany dia inona zany ny azany fahitako an'ilay izy dia tsotra be fotsiny lesona tafita tao aminatin'ireny dia hoe meo antoerana sy ny asina sahazaza ny baolina bokotany le tsy tia le fa miresaka baolina bokotany zany tsy ohatran'le hoe gasy le gasy lehetra hoe mofo gasy ohatra hoe alika gasy zao gasy trondro gasy ohatran'ny hoe afanambanimbaniana fireny zany no milaza hoe miainga avany amin'ny fototra ny zavatra rehetra dia tokony zany adapte amin'izay na tokony hifanaraka amin'izay na ny fihevitra na fisaina na fanomezana moyen mila moyen na moyen ary tsy tokony tonga ho azy hoe miainga ny fotony ny fampandrosoana ireny amin'ny bary atrany reny zany no enseignement lesona mihitsy reny hoe miainga avany fotony fa tsy le eo ambony latabatra tsy teo ambony latabatra no anaovana nofinofy ao anatin'le izy hoe zao tsy maintsy mandroso zao miainga ny fotony reny zany manaporofan'izay reny no manaporofan'izany fahatelo fahatelo sa fahafiry amin'le le zavatra le resaka firesaka iny fifamezantany zay zany aloha zany dia tena isan'ny enseignement anankiray tafiditra ao anatin'iny resaka iny ko dia zay le hoe omena ny asany sahazazy le hoe avany fotony menany moyen ananatsika ny olombelona zany reny ary iny ihany ko mba ataontsika hoe zavatra hitako zany ao anatin'le izy hatreto zany dia reo zay mihevitra fa ny gasy tsy mahay dia ireny nataon'ny bary atsaniny reny no pirofo mitohaka amin'ny tenda fa ny malagasy dia mahay zay zany lizy amin'ny lafiny rehetra zany io amin'ny lafiny rehetra zany io ary dia tokony ho haitsika ho zany no mandrafitra n'izany hoe ny lalatsaina ny fomba mandao ny ataontsika hoe fanapaha-kevitra ny resaka hoe aiza ny aingan'ny zavatra rehetra dia ila izy raha resaka ty amin'ny économie zany dia hoe ny économie fototra dia any amin'ny fambolena fiompiana satria za zany zao inona moa zany zao le fanapaha-kevitra ndraisiny ho an'izay anoana tena mila fanohana an'ireo mpilalao-tsika ireo satria zany zao somary milafindray somary handicapé kely ihany vokatra le hoe karatra mena ny blessure reo ataontsika hoe jaune mitambatra avy any cumulé avy any amin'ny caracindémie misy mpilalao cadre zay mety tsy afaka ilalao zany amin'ny final fa nazany naty zany zay eo ihany zay rehetrarehetra zay fa ny azany tena tiako tsindrina ao anatin'le izy dia zay miainga an'ny fotony zavatra rehetra dia mena na ny vola io zany tsisy hoe rehefa ina tsy ohatran'le fanao fanafifandresahako teto zay tamin'ny maly ohatrany hoe mpanao hiatraka fanadinana zany ny ankizy dia rehefa hiatraka fanadinana ny ankizy dia nandritra ny tao-pianarana izy zany tendana miatra dia meo dia midimiery tamin'ny boikely mandeha tongotra no gym any am-pefoloana efa mipetraka any ambony manara ohatra fotsiny zany dia tena fa rehefa tonga le andro hiatrehana fanadinana sesefana chocolat mihinana saucisse mihinana zavatra fihinany rehetrarehetra satria zay le izy zay le zavatra atao zay fa reny raha fitinina tsy misy ny hoe kisendrasendra tsy ohatran'ny politika zany hoe mabana tena hoe tsy maintsy mandresy zay dia tontonona fotsiny fa tena hoe mila ezaka sy mila fiomanana mila heritsaina sy tena hoe fiombonana ao anatin'le ekipa dia tsy mitovy mihitsy le izy dia lay ohatra reny tena hoe misy tsirony lay fandresena tsy ohatran'ny fifidianana hoe mety mandeha ny kimaka dia mandeha le hoe evantenantsika tany aloha hoe alabato dia avy eo hoe mamimbahoaka tsy ohatra zay la endrika ese fa tena hoe fandresena ao anatin'ny herim-po sy heritsaina tena hoe azo tao anatin'ny mafy tena hoe reariana ary zay mahatonga ny olona resa lahatra tsy mila hoe atsona koa ohatra ny fifidianana hoe tongava mifidy fa tsy mandeha mifidy ny olona fa io tena hoe tapitra ny baolina teny an-tanàna hatrany amin'ny tamin'ny 10 alina tamin'ny 2 folo alina mbola nisy afomanga
zay la endrika iseho hoe tena reto rangany tena hoe tsy atao masitsita ohatry ny fototra akory zalahy fa tsika rehefa misy mena ray na hoe miala ray tsy voasambana io manko tsy hoe sambantsika tratran'io fa natany anatin'le resaka par groupe koa tsika tratran'io le hoe miala ray io ary ny hatramin'izay mihitsy sika fa nisy fotoana tratran'io miala ray io fa mahatazona azy kory foana hatramin'izay tamin'ity mitoraka ity tsika nafaty baolina mihitsy zany raha ohatra ka atao mifandiniana ary na le commentateur le mpitantara baolina aza ny teny hoe tsy vaovao amin'zareo Barea io milalofolo io fa mila mailo fa ohatrany hoe voamaiky aza na mafy le izy zany raha ohatra hoe resaka fitin'le baolina maly zany ohatra ny voamaiky aza lahy nisy enerjika na nafika atao anatin'izay tena mahafinaritra aloha le izy aloha zany hoan'ny tsirairay tsisy maniry mbola ilalofolotsika amin'ny lalao famaranana ary teo koa anatin'le raha le jerena tamin'le baolina maly iny zany le hoe déclic an'le izy de hoe nisy baolina natosipotsiny efa ny Soudan de kendanitsa le gazozy le izy za zany vao teo anatin'iny fotsiny resitiky reto iny efa nikarakara tany atsy tany Ambatondrazaka le andiny tsy anaka faro nitovy an'izany koa le tamin'ny Maroc Sénégal raha ohatra ka hoe voatazona roa storin'le hoe nijery vara le arbitre le défenseur an'ny Maroc resiny Sénégal reny fa nanova zavatra koa le nifoanana le rozy de navadika jaune le izy nefa mety hoe iny moa zany samy nanao fomba fijery sy dernier défenseur le nanao an'le izy raha hoan'izay afaka nijery an'le match an'ny Maroc Sénégal tsy verina amin'iny tsika fa Sénégal aloha zany de votsy Sénégal aloha zany ny amboara Maroc de fa indrona azo an'io titre io zareo moa tsy nanao tamin'ny édition farany io mosafidy satria misy olana raha fifandraisana samy firenena zany tsy nandraisany anjara tamin'iny tany édition tamin'le farany teo Maroc fa indrona azo an'io anarana continental io tsika challenge be io ny tantaran'ny firenena roa fotsiny ngambany manana fifandraisana ara-tantara mifamatotra ara-tantara i Maroc sy i Madagascar ara-tantara hoa ary profon'izany tamin'ny enina amby folo sy roa arivo tonga teto mihitsy mpanjaka Maroc ary oatsira be io lalana eny Mahamasina manodidina Saint-Michel iny ny tambohan'ny Saint-Michel iny de nitorina ny anaran'ny mpanjaka marocanina taloha hoe lalana Mohamed V zany de dadabe any mpanjaka zany lalaoan'ny fa ny mety hoe somary tsindrana pression kely atsika hoe any Kenya any lalao no atao ny Keniana zay mpampiatrano resitsika any zany mety hoe tsindrika alohantsika amin'ny hoe mpanohana mety todika kokoa ny amin'ny Marocanina ry zareo na izany ary vao maika tokony hampiakatra ny hoe fa io zany mahatonga le hoe misy fiaramanidina ho alefa hitondra zay voniny tsika aloha zany zao ry tagnina mety varotrombe fotsiny tsika varotrombe anankiray tsika de lasy satria ombe anankiray nge eo amin'ny 3 millions d'ariary zany hoe 15 millions eo amin'ny 15 millions zany ny sarandalana zay le fandraisana satria eo amin'ny 30 millions eo ny aller retour le resahana zany mandeha makany Nairobi Kenya raha ny fampahafantarana ataon'ny ministère ny fanatanjahantena zany de hoe zay te andeha de misoratinaro mameny andinindininy efa ao anatin'ny takelaka ny page Facebook mameny anarana anaovana passeport visa électronique ny fanjakana no iantoka amin'izy miantoka atsasabidy amin'le sarandalana ho an'izay fa tena mila mpanohantsika amin'ny farany io tena mila mpanohana zany tena tena zava-dehibe reny tsika efa manana communauté gasy any any Kenya satria misy an'ireo toka religieux any misy technicien misy mpiofana any satria Kenya koa de mitovitovy any États-Unis kely izy misy an'le Silicon Valley kely any amin'jareo tena enjana be izy am'resaka ny informatika ary betsaka ny aty Afrika no any amin'jareo any Kenya moa de eo be izy amin'ny lafiny ataontsika fifamoivoizana de asa inona zany satria tsika tsy manana fiaramanidina manokana raha mbola nisy ny kevitry ny olom-pirenena somary mafampana-kely any mikasika aneny hoe ohatra ny fiaranao angany aeroplanina ka hoe taitaitra de hoe velomiko de zava-dehibe aloha zany hoe misy compagnie militaire manao eo Kenya Airways mety misy fifanarana fantatra hoe mampioray ny avion na tsy fantatra arakarak'izay mpisoratra 15 millions vert ka de tsy vitatsika tonga kely volamena koa tsika argent poste zany de tonga de ohatran'ny hoe vita ny chocolat fa le lava be le Sénégal maly lava be izy tonga de aiko ny tianao atongavana io tena mitovy am'le devise ndrala le mpilalao etsy tany katsaka hoe tsy angovo fa Maroc nge raha amin'ny lafiny ara-géographie Maroc zany de mifanakaiky kely amin'ny Europe
zany Espagne zany mifanila tena- ranomasina mifanilanielana amin'eo a Espagne sy Maroc ranomasina ny elanelany eo a tsy lavitra zany hoe ny Maroc zany a de efa manao style na lalao européenne fa zareo koa inge tena ny azy inge ny rafitra ny football efa hafa mihitsy efa hafa Isan'ny lohany aty Afrika ny fifanarana sy ny nareo efa in'le match Mali iny le deuxième match ny hoe karazana hoe finale kely alohan'ny fotoana ny na Sénégal izy manana sekoly ny baolina kitra sy ny sisa fa zany raha ka tena metsika zany ny aloha zany zao arinan'io a ninina vokatra amin'ny sabotsy ninina vokatra amin'ny sabotsy fa tena mba azo aina ndray ny baolina eny amin'ny fokotany ny baolina eny amin'ny quartier fa zao ry zalahy ny lalao vitantsika zao enina fanfito ny amin'ny sabotsy fa efa atsasaky ny championnat gasy iny zany championnat iny zavatra eo amin'ny traiko match 7-12 sa 12 de vita de efa voaka ny champion zany nefa vitaitsika ao anatin'ny ray volana de eritrereto amin'izany hoe tena zay le hoe tena mila fanoana za aloha zany tsy miady hevitra be am'le hoe zay hoany sy ny tsy hoany anoana fa tena mila zany reo mpilalao-antsika ireo amin'ny hoandro farany eo satria tena efa mitambesatra be ny ataontsika hoe ny resaka any amin'ny arabatana zany musculaire ao anatin'io satria za zao tena nalahelo tam'le mpilalao-tsika vovo tsisy 10 minitra lalaovan'iny de tonga de efa tratran'le ina moa déchirure zany ary tena vomafy mihitsy le dalina matoa tena lefatrany mitra vitsy kely de reny zany zao fa ligodasy koa nety any a ligodasy nety satria tena tsisy ny anjeranjera fotsiny zalahy tamaly fa tena nirafitra efa nisy nanaovana ny zalahy hitako ny asa ihany ka hitako tamin'ny Nicolas zao tena hitako natanjaka mihitsy ary ny Rana Manino voasirao MVP na ny joueur match ny asa daholo ny asa daholo boikely koa nge zany zay mantsy izy hoe ilefa nytenen'ny rakapy zay aloha elesany no mialatsiny am'izy satria zany moterma efa hoe elesany manana chance hoe tonga am'izao fazo eo zay tsy tonga tamin'ny rany dia atao fa mety ampiova amin'ny fiaina aloha tena anova ny fiaina zareo tena anova ny fiaina aloha satria za mino fa reo le mpitsirika any reo ke mety tena mba hijery am'ireo mpilalao reo hoe tena tokony lafo zany ny omby am'ty maromaro raha ny lotsika egany mba tsy anao ohatran'le boikely anakiray nitondra fandresena le tadidiny Soudan mihitsy le anaovandralany tam'le télévision nahazo andreo le rony tamin'ny fotoanandro fa tena tanteraka mibare aloha zany lay tian'ny rakapy faniva hoe mandalo fotoatsarotra ny firenena famanotsika ny malagasy reo nitondra fifaliana zay mihitsy izy fa ny tiry zalahy fanamariana kely sy tena hoe mba hanao anatso avy hoe 20 minitra oka hoaly vitanareo tena 20 minitra mba ahafahany malagasy misitraka n'lay matsa maninona raha lamy maneny aloha tsy maninona hoe malo moa zany tabaka efa misy adiny enina adiny fito ny alohan'ny lalao fa tena ao anatin'lay lalao mbola taba teny an-tanàna zao tena hoe raha tambatra ny alavany fotoana ny atsasaky ny matsa no hita efa zany sofa mba misy finday moa de mba misy direct kely any miandry anay manao taklanareo zany takataky zay fa 20 minitra ve adiny rony zany de efa manana 26 milliards francs aloha zany zao ny bare hatreto 26 milliards na 5 milliards 200 millions ariary zany aloha zany zao nefa ao totony eo amin'ny 10 milliards eo na enina 10 milliards raha vao maretsy ny vatona sonitra ny tany malagasy no efa naneo ampahabe maso fa anome fakasitrahana anreto mpilalao ireto anisan'izany zao inga Serge Jovial hoe sarangamy méprime anareo satria zava-dehibe zany Serge Jovial de candidat filoham-pirenena tsy hoe fitokafana azy fa anisany naneo an'izany izy anisan'izany koa reo naneo hoe soloian'ny sariny reto Bariatsiany reto reo sary eo amin'ny Bary eo anosy eo Mahamasina satria tena mety mendrika an'izany koa reto mazava loatra fa tena tsy ho latsa-danja zany fanomezana fakasitrahana anjalareo maro-boninahitra angamba rehefa tonga eto retokana ninona vokatra amin'ny sabotsy mety andeha ny fikarakarana ny hoe tsenaina fomba manetiketika zay fanao zany tsy maninona zany manga fotsiny zany zany
de hitantsika eo raha tonga mivahiny de mandray vahintsika rehefa aveo fa betsaka ny mbola azo resana manodidina an'ity fa zay zany izy a varotro ambiray fotsiny mivosotra matavy tsara de mandeha makany Nairobi amin'ny mandeha amin'ny sabotsy amin'ny telotelo maraina eo mialeto ny roplanina de miverina any amin'ny folofolo alina miaingany a Nairobi zany amin'ny sasasasakal eo amin'ny 3 heures de vol 2h30 eo arakaraky le zany no faretany di Kenya Nairobi zany sy Antananarivo zay fotsiny le izy mba misy manana tsara hoe inona mandefitra hoe varotromby ray jeromby varotromby zany ray jeromby mety varotra fiarako fantatra tsony anatin'ny afalina daholo zany ny fitiavana de mahafoy zavatra rehetra fanamarina kely sao de fa manangona vola fa tsy rehefa tonga hoe maretsika amin'ny sary zoma de mivoaka tsisy ninona fa tsy maolona nanao zany ma ona zany lekodikotara izy mody am'zay vita efa nahita 30 kilometra 3 kilometra miverina fotsiny tsy manenina zany ka le fatapamotiva nafandrala vola kiatsa 13 mai aloha zany fa mandeha tara ihany koa vaky 13 mai maly vaky 13 mai ny maramila gendarme nafinatsa le polisy maly daory afaka miditra ny mpiaino zao fotoana zao fampizara sy mifampiresaka an'ireo hoe mahasosy ny mahafinaritra ny fihetsiham-po maro samihafa manodidina ny zavatra mitranga amin'ny lafiny maro izao ny misongadina moa zany baolina kitra zay efa ndesantsika teo hoe ny batana fandresena mezinezina ao ary raisana inantsy hoe mbola tsao tavaka andray hoany de zay betsaka reo fihetsika sy somary hoe nampitolagaga sy hoe naneon'ny olona ny fihetseham-po no maly anisan'iny zany le tetsy amin'ny 15 13 mai polisy tena miaraka n'lay fihetsika sy tsoka kiririka tena hoe tsy fahita mihitsy reny avery le namanasa ambadikatso moa ahoana tsara le zary ao resana inazy ary ay tsy mandeha eny zany de mbola avery zalatsy ambadikatsa lay fihetsika lay mpitandro filaminanao maly naneo ny afaliny izy naneo ny afaliny kaso satria misy mpitandro filamina ingena anao tam'le baolina le pilalaotsika zany misy mpitandro filamina anisa zany rado anisa zany ko itoky tokony rany kosofa ao anatin'zany izy ingety zany de tena hoe nampiseho zalo zany hoe milafiny anakay le zalana sasy moa nareo koa zany de vatratra an'le déformation professionnelle de lecteur poli ka zay le dernier rempart zay nge le dernier rempart zany tena mifitona fa li zao zay hoe tena zavatra rehetra de maingy any fotony de fanomezana zany de tena zany hoe ny raha fimitatanana na milafin'ny fanapa de miaingy any fotony zay zany le izy ary efa resahana foana io fa misy moa tsy mihaino an'le izy da aloha raisiny ty antso ty ary tena fa hainao mihitsy io miaraba tompoko manao any salama de ana tafita voakely mety hoa tena tafita voakely re zany vokatra raha tsy misy mitsindry ara-politika ary de amin'ny sona-président mba tsy nandenaka fa raha nandenaka ianao mety hafahafa fandeha zavatra iny fa rehefa tsy nandeha anao de regny zany de zavatra vitan'ny olona regny ka zany fahendrenao anao mihitsy olo le tsy mandisa zay any tena zavatra lehibe zay de akatahana mihitsy anao président ahoanao manao anay TV fotsiny zany hitatelo de miaraka aminay anao miaraka manaona aminay fa rehefa mandeha makay anao fa sao de mahimba zavatra fa mety lasatsika io lasatsika mihitsy matsitra io mety lasatsika io champion io efa de misonda betaka ataope daoary mety tsy hay moa na hoeniny na tsy henony zany fanirinao zany fa ny tena zava-dehibe aloha de mila fanohanana andreo mila fanohanana ny ekipatsika amiray fo mihintsika fa manana fotoana kely zareo ny tovizatsika Maroc aloha zao de samy lalao 20 minitra fa tsika indronanao an'zany ary zareo indre mandeha tam'le finale tam'zay finale tam'le demi-finale tamin'ny Omaly samy iverina mandeha makany any Kenya ndray satria tany Tanzania no nataony lalao anankiroa Omaly tamina kianja roa samihafa zany somary nalaindaina moa zany ny ataontsika hoe mpampiatrany tamin'ny fahatongavany petit bol tao anatin'le izy satria samy raraka daholo na Uganda na raraka ny tokombola zany lay Kenya reo zany le hoe pays organisateur
izy moa somary miova kely nahatrany amin'ny mondial ary zany zao somary nisy kely an'izay satria amin'ny mondial amin'ny heritaona zao dia firenena telo ihany koa no miaraka mampiatrano an'io a dia États-Unis, Canada, Mexique, izy ireo moa zany mifanakaikaiky eo reo toeran'ireo dia misy an'izay lafin-javatra zay dia zay zany ny zavatra misy iverina any amin'ilay kianja ny lalaovantsika tamin'ny quart de finale nandresena ny Kenya iny no anaovana ny lalao famaranana zany somary lehibe io kianja io somary lehibe na le tetsika le velaran'le kianja ilalaovana zany hoe tafiditra ao anatin'ny normal izy fa manatombo kokoa dia fa tsika zany tsy voavoamitsika le kianja io le anaovana finaly io ary rehefa mahay tsara hoe manao ahoana ny toetoetra n'le kianja ary tao anatin'ireny moa zany resahana be dehibe mikasika le karazana fitaovana na ny godasy le anaovana zay nanaovan'ireo ataontsika hoe mpilalao zokiny hetsika manokana zay ny fandrombonana ho an'ireto zandry ireto na ny gant zany ho an'ny goal na ny godasy zay efa maro tamin'ny mpilalao maly no nanao an'ireny godasy reny zava-dehibe zany ary araka nambaratra hoe tena mila fanohanana mihitsy ny tsika amin'io farany manana ataontsika hoe 3 andro izy zany anaovana récupération sady anymetrapetrahana io zany tsy dia tena misy resaka fizika ao travaillena be tsony fa resaka taktika zao no tena ho apetrapetraky ny satria resaka coaching zany raha ohatra amin'ny hoan'ny tena paibôla kitra coaching sisany tena mandeha ao anatin'io tombony kio zany tamin'le maly na dia teo aloha lalao folontsika dia vitsy mijery dia afaka nanao toromarika ihany ny mpanazatra satria en'ny mpilalao zany le toromarika avy any aminy fa rehefa le hoe mameny kanjo ohatra sahirina kely zao tsika tamin'ny tamin'ny Kenya satria feno hipoka tamin'ny anina fa ny mpilalao-tsika fotsiny dia hoe tena niady hatramin'ny farany dia reny zany ny zavatra nisy efa misy antso raisiny anao miarabary tapaka mety mbola ao anatin'ny fifaliana koa nge le réseau dia mety zany daholo koa mahatonga le izy ao anatin'ny fifaliana andao ary miarabe miarabatsika rehetra aloha fa manandresy lereo ny alina tena nanao fa tsy mba zany tombona ela fa makafakanana taonao maly takan'le fotridiky ndray zany miabersera atsika aloha fa dia asa zay fandehana fa nirariana mba hoatsika tandresena zay andra nafa mba miarabatsika rehetra fotsiny aloha sy fandresena dia masony reo ndao ary ao le izy taxe Madagascar is it for everything. Miaraba ary. Dax ange fa lalao tany Afrika Atsimo. Ke Jersif sa dia efa hainy tsara mba misy voambolana mba farafahakeliny koa izy satria nankao tsara nge miteny anglisy tany andao satria izy. Miaraba tompoko. Manao mana? Salame. Nanao ni? Rien tompoko. Salame. Ay, salama lizi mrala safi mrala. Ie, merabe. Primalu de sana 60% de andara variasan zany. Dia raha amin'ny fopolona salam sara io. 6 mpilalao dia 12 aflasa. Zay zany sara ny 60% dia fotsy zao tokolotrina ny andara derony. Ay dia fantsina kely fotsiny ny fifananana Madagasikara zao 12 club PFL dia manao lalao raika ambin'ny 10 aloha ireo fifanitsanana dia ny valo voalohany amin'ireo no manao fahefadalana mandroso miverina dia ny akaty famararana mandroso miverina dia ny famararana lalao tonga zany hoe milalao enina ambin'ny 10 zany Libaray vao mahazo tompon-dakany Madagasikara. Dia ny tena tsara fantastika reo ny firenena Soudan, Sénégal, Maroc, ny Tanzanie, reo manana solitena roa avy nefa reo ny club mandray anjara amin'ny champion d'Afrique. Roa ny confédération dia roa ny Ligue des champions. Dia matavy akabeny zany dia mpilalao. Zany hoe manana rafitra tsara izy zany amin'ny fifaninanam-pirenena izay tanana ny mpitondra baolina kitra malagasy zany mba tena hoe arahataraina kokoa zany io fifaninanam-pirenena io dia mbola tsaratsara lavitra kokoa noho izao mivoaka tamin'ity resaka variasa ity. Dia fantaniana fotsiny mba tatsika fa izy moa zany manome le godasy. Ny farambonana dia ataontsika ny farambonana le satria lasa ohatrany hoe fandrombana be koa moa le izy hoe ihanianina fa nanao antso tao anatin'iny fanevima
ny fanevimana nomboka tao alohan'le kary iny de fa niteny izy hoe izy no hoany amin'ny toeran'io fa ho an'ny gol de nahita le fianjerazeran'ny mpilalao-tsika izy de hoe mila cramponnage zany hoe mila visy hoe agodasy misy visy ireo le ohatra bolao zany fa tsy hoe manko visy akory le godasy lalovan'ny mpilalao mba hisoroana le menjerazera satria ny endry zalahy reo zany mety le godasy le somary tanao le ohatran'ny plastika ny crampon de misosasosa fotsiny le izy fa raha hoe soloana visy de zay ombana am'le tenen'le olona hoe nombrana match de tonga champion to amintsika fa za zany micalculer an'le izy hoe championnat ray mandritra ny tao mpilalavana firy volana reto mpilalao-tsika reo anatin'ny un mois eo zany milalao match 7 tonga famarana zany hoe fa presque eo amin'ny atsasaky ny lalao atao anatin'ny championnat mafy be zany eo amin'ny lafin'ny ara-batana eo amin'ny vatana hoa rahantsika mahita ihany tohana amin'ny lafiny atsika hoe zany vatana zany de homanina amin'ny sakafo ny eo amin'ny lafin'ny fitoniana fa reo tary reo nge tena hoe sady mieritreritra ny fiainany ny vady aman-janany ny manao an'le tsy mitovy mihitsy zany rehetra zany eo anatiny daholo da aloha raisiny ty antso manao manaraka ty miaraba fotsiny miaraba manao ane manao ane mety hoe fifandraisana tompoka efa eno hatramin'ny tany zany mihitsy miaraba miteny de miaraba teknisianao ambady io mahafinahitarakana reo tomporazy io raha foandrana bary ano za fa mety ny lalao maly iny mety ny lalao nataondrana hatramin'izay ary mirary andrana zany tafita soma tsara am'le amin'ny lahady zany afavaka ho anazy nampiesy polisy satria marina mihitsy vokaranareo hoe io zany mampiray avahoaka malagasy mba tsisy osavia teto fitondrana tsy ahoany eto zay lalao io hoe anaparanay mako betaka hoe mbola tsisy hatramin'izay tonga teto fandraisian'ny bary any de izy zay no asoka tena ohatran'ny tractera mi fa le bary ano reno misy atao hoe tototanany reno atao hoe tototanany ndraiky ary manotototanana manjaka de mahafinaritra le izy fa raha voadira safira le zavatra de tsy mandresy fa reno tena atao hoe tototanana vokatry ny tany de manaraka mampina fanamarihana kely hitako tamle tamle bady le voaloka téléporterana araka aminy de le bady le nandray anazy tery amin'ny sisiny tery le ohatra fotory io hoe zanaky taivorao dikadiraka ay bady fanamarihana fotsiny ay ko ohatra vola hita ndraiky azy ohatra taiza be de amin'ny raha soandrana fa nampiesykolo le zava misy de misaotra betsaka nareo tompo mampena le zava misy doary i fianoasina raha tsy diso totra ny avy any avaratra any izy iny fa malagasy zay loha le izy ary za tena mbola manamafy ava iny lesona azo tsoahana ny enseignement zany tao anatin'iny de zay le izy hoe mental ary hoe tsisy resy tsy miady ny bary atranina de mpilalao eto toerana vokatry ny tany de ireny zany de manam-pirofo fa mahay mahay ny malagasy faharoa ary hoe ny zavatra de ny akamaroany reny de ny volavolaina teny amin'ny fokotany volopokotany mihitsy zay ny manatsotra an'le izy bolopokotany ny lalaovan'ny akamaroan'ny tarikely mandrafitra ny bary atraniny reny de zay zany le izy hoe inona ny dikany avy any amin'ny fokotany misy ary tena zay politique na détection zay raha tsisy risy de raha pôle politique le politique entre guillemets politicien hoe tena namanamana népotisme ohatran'izao rehefa tsy idiran'izany izy fa tena hoe zay mahay no mivoaka de reny zany no azahoana vokatra mihina fa mbola mahavita tsara lavitra no eo fa mbola manalonaloka kely eo ihany aloha zay lafiny anankiray le zay hoe akama satria tadiditsika tsara tamin'ny andehanan'ireo betsaka ny fanakianana ary azoko tsara mihitsy le teny faran'ny rôrôly hoe mialatsiny amin'ireo teny zay mety tao anatin'le hoe afanapo mety misy teny asina atao misy mpitarika club atao anatin'le izy manao réaction somary ataontsika hoe négativa ihany fa tsy ao anatina stylena fair play amin'ny baolina tsy tena toetsaina hoe fanatanjahantena ny faneony hevitra atao anatin'ny natafiakatra atsika ohatra nanao kara sy nanao demi de reny zany zao manapirofo ihany manapirofo an'le izy hoe ny olona nge tao anatin'le izy hoe mahita sy maheno am'le hoe
tsy araky n'le hoe tena toetsaina sportif sy le hoe tena hoe zay mahay sy mendrika no manarafitra n'le izy fa io aloha zany ny eo de ahoana manatsara n'le izy zany nisy any ny karazana pression natao tamin'ny fa zao fa tsy mora koa nge ny ainan'ny coach ny coach ny fa tena mba tsy zay ny voatorabato iroro zany tao anatiny zany fa za aloha nahita ary zay tena isan'ny enseignement ngeza be hoe reny navadiky roro ao karazana hoe anaovana défina challenge nahafahany nandrafitra zany nanto tena iny zany hitako hoe tena zava-dehibe mihitsy le hoe navita na nefy ny toetsainy reo pilalaotsika hoe tsy mahazo tsy milavolefina fa zay le izy hoe satria misy fanamby ngeza be hoe ary mety le ataotsika hoe fanakiana na torabato sy ny sisasisa le torabato entre guillemets zany le hoe le tsy le hoe arabaky teo ny mitoraka fa le de navadiny oery zay anaporofona hoe zay ranga mavita de zay le izy ndao zatsika antso ary miaraba tompoko miarabe salama tsara manaona ihany koa ny leheta matasipaka le bary alo hoe na resy le bary ahy de fafantsina keliny leo amin'ny tompy ohatra lasa ratiraty zany feo rehefa le misy miantso de ohatra ny kasotsoka be tiako aloha ny any akafafa zay aty Tanjombato zany lasa ohatra ny ratiraty be feo an'le olona miantso ila tsoeno mihitsy le izy de manetana ny vahoaka aty Tanjombato koa hoe manina moa mba rehefa tapaka ny jiro de mba mivoaka be da be ohatra nyireny tamin'ny alina reny tsika satria tena feno ny arabe Tanjombato atsany Simbo rehetra atsany Mangazay matany Andoraha fotsiny tsy haiko satria tsy tany zay de manina raha mba manao ohatr'ireny tsika tamin'ny maraina zao tamin'ny 10 maraina tapaka ny jiro tamin'ny 7 ny volonjiro de manina raha mba manao ohatr'ireny de farany le fihinana mbalia zany marasoany zareo mba azety tany amboaritsika de fampitena zay tsika amin'izay fotoana zay de makasitaka anareo tompy radio fa zay fotsiny zany fanamaretsy tsy za tena tena tompy radio maraina tandro andiva mandra-patapitsy ny olo manampy soa mialina makasitraka de zay fotsiny fanamaretsy hoe lasa ratsiratsy be feo an'le olona miantso ilatso eny mihitsy fa tiako any afaritafa fa Tanjombato de fanamarina zay de makasitaka anareo tompy radio makasitraka indrindra ao anatin'izany fahatokisana zany miezaka ny teknisiany efa voarainy zany fanamarianao zany hoe zana zay atsara ny fifandraisantsika de mirariso hatrany zay mihitsy le izy mila fanohanana ninonina vokatra amin'ny sabotsy ninonina vokatra amin'ny sabotsy de mendrika fanohanana foana reo am'le hoe nafitsinana na ohatran'izany tsisy tsony zany fa mendrika an'izany atao fitsanahana zany satria zava-dehibe loatra ny dingana tsisy nareo ataotsika hoe pay mpikirakira mpamakafaka fanatanjahantena hitra fa baolina kitra de tsisy nametraka ny Madagasikara mihitsy ho tonga amin'izao dingana misy azy zao eny fa na ny teto atoerana ary de hoe tena ho sarotra amintsika satria tao an'ilny hoe nanao lalao voalohany tsika de lalao faharoatsika faharoatsika la iresiny tavany de teo zany hoe tena fanamby lehibe hoe tsy maintsy mandrisan'ireo tamin'ny lalao roa farantsika raha te ho tafavoaka eo am'vondrona de teoke zany de fa hoe efa ny ataotsika hoe sarotra mandainga tsy metsara vela tsy izy iteny fa vitsy tena olona pahay momba mibola kitra no afaka nahita hoe manana chance mbola ta hoe ho tafititsika ao anatin'le izy fa tena hoe tsisy nino ary natsika larana faharoa ary nitovisa tamin'ny Mauritanie fa nanatombontsika baolina matitsika de zay le zavatra misy zany ao anatin'le izy hoe ny ao zay de mbola mafy mahay ny gasy mila omena fitokisana izy de omena ny moyen ary miaingany fotony ny fanatsarana de eo zany zao ty fanjakany ty raha ohatran'izany de hoe ireo lazaina fa kianja manara-penitra na orina manerana ny toerana samihafa de tokony natao ary tena manaraka ny fenitra fa mety ho hafa ihany koa ny firafitry ny ekipam-pirenena raha ohatra ka afaka ampiasainy regny kianja namboamboarina sy ny sisa satria etsakazo be zao de efa misy
lasa fiandrasan'omby azo kokoa zany mbola hoe manao diction na ny fitsiriana lasa lavitra kokoa raha misy nge Nicolas aloha zao no mamiratra fa Dupuis tam'le hitanao le hoe matohitra Piflo le académie nationale de sport de haut niveau tsy maintsy ampatsahivona dolo zany e miaraba tompoko salama e miaraba tsy mahita an'le telefony zay matetika mitranga fanatrana hoe tokony ohatrasa fa zay vanan'lehibe fany manatena tena matanjaka tsy mahita tena zany fa hoe miarava tena ny malagasy ho antolo zay hoe nandrisy mibary azy fanatanjahantena tena fa tsy tena tenena bany hoe lay fanoharana ara-pitaovana izany namaty an'ireo fa tsy ho amin'ny fotoana farany tahaka an'ireny voatany hoe indray fa misy zavatra nampinatorikanareo fa zany zavatra tena any amin'nahitra ny fanomana tena mandritry ny taona maro rehefa tokony anana zany tsaroko tsara zany hoe sy crampon zany tamin'ny taona azy amin'ny 13 crampon ary misy ena ohatran'le teritiny Brito teo fa zany tamin'ny taona azy ny tena nampanahirana mitady an'izany satria lafo ny fitaovana zany ka raha ohatra ny ankehitriny re vavikely reo zany tafavoaka zao dia za zany mitety de bola mamasina koa masika fa aleo ihany tsy manana ikanty lalao vanetitsika de aloha ihany zalany vilany ihany lalao de any izy mavisika tsara fa io problème amin'izay bola efa mamasina io tena endana be iny enina zany de hoe le préparation atao rehetra na amin'ny arakaina na amin'ny ara-batana de tsara mihitsy izay staff manafitra an'io de mety hoe tonga vokatra diarahako tena inona mety ho vokatra efa tonga any amin'ny faratampony aty zany zao de raha any amin'ny andrany eo na fandresena na faharesena zay zany le izy hoe rehefa miatrika fifananana lehibe tahaka an'ireny tokony vao miainga mihitsy sika de hoe vonona ny zavatra rehetra fa tsy sanatreny vava hoe mety hoe nisy ny lesaka teo fa akana leso indreny hoe tsy sanatreny vava hoe mahombo ny boakely de hoe zay hoe miazakazaka reto ny fitaovan-lisany fa zava-dehibe ary isaoranareo hoe mitondra fanohanana maro samihafa de mijery no avy sady tsika hoe amin'ny septambra isy lalao any bare asa hoe zalahy reto fa mety isy hiakatra bare iverenany fa raisitsika ty antsika miaraba allo manao ane salama miarabanareo salama eny tompoko de miarabatsika malagasy koa zany tena marina de aloha ahina kely kosa aloha resaka politika fa aloha ny heritsikatsika mba atotona ao anatin'ny fanohanana bareo amin'ny demonstrativity satria fa fahombiazana lehibe ho an'ny Madagasikara aloha zany ity resaka tranona bare aty mba afaka mba mirere kely tsika zany na de ao anatin'ny ona-mpahantrano azy afaka mba mitraka kely ndray tsika aloha zany mba hoe masamy mba misaintisainty miaraka amin'ny bare de tokony hoe onde positive zany mitovy miaraka amin'ny zalanteny ny fréquence tsika mba manampy mba mifanampy eo zany le izy fa za mihitsy fa tena hibata fandresentsika ary zay mihitsy le hoe arakaraky ny fahizintsika ihany no hibatantsika fandreseny tsy maninina vianao na entina mbava inona no hainao eo fa zany hoe ilan'ny heritsika ny tsirairay ilan'ny teknika ny boakely tsirairay de eo tsika mba manosika an'le boakely samy mba mieritseritra hoe engany mba hita fandresentsika amin'ny fotoana eo fa ninina hitranga no sabotsy de efa hoe finaliste aloha tsika zay aloha ny zava-dehibe kanefa ny zava-dehibe amin'ny ampahany zany fa ny tanjona apetraka de le hoe itsika mihitsy ny batany amboary zay indrindra tsika bare hatra amin'ny farany ary tsika de zay mihitsy hoe tsika matoky malagasy tena mahay malagasy ary tena tomboko fampianarana daholo ny zavatra za tena be dehibe ny enseignement raisina ao anatin'le zavatra ny tokony fampianarana afaka ny raisina tao anatin'ny lalao vitan'ireo mpilalao bare atran'ireo ohatra am'izao ary za tena mino toka fa tena reo exploit nataotsika tao anatin'ny hoe mijouer à 10 milalao 10 ao anatin'ny 40 minutes ary ohatra zany ary tamin'ny lalaona karatra menina ny daksa fa na ny Maroc ara mety ho say tena hoe tena mety efa any izy de efa mety voadona koa hoe tena mety andeha tokony ina hoe
misy fiatraikany ara ndao za tsika tena nonto amin'io hoe tena mio sy ny voromahery zany miaraba tompoko eny ary ndao ary tsara le baolina tsara baolina fa lesaka kely tsy maintsy misy foana milindra bantsika aloha mbola mila fanomanana kely fa le défense tena impeccable tena mitoraka salio le défense aloha tena tsara le défense malagasy ary tena hitana ny commentateur zala africain eo tena miteny fa ny atirangamba fiangabiko ty tena fitrapatrapahana manao récupération politique amina fitondrana amin'ny resaka baria io tena io karangamba tena le lafina falaterana reo fitondrana mba hajanony tena eritrereto tsara fa le olona nivokatra any amin'ny lalan'ireny maly iny tsy vahoaka manohana anareo fa manohana ny baria io zazapina politika zazapina fitondrana izy fa tsy mety tena tsy mety zaza eto mahita hoe atrasa-bidina frema dia hoentina ho any toana misidina manokana dia ozy hoe tsy haiko hoe rehefa nandeha ohatr'izao le baria aloha izy iaina amin'io aliorany ohatr'izao io vahoakany eny manohana azy vahoaka tamin-drazany fa asiana zavatra exception ohatran'izay hoa tsy ihany eo any ray zao dia tsy maintsy raha masabomanga isany no hitanao ary amin'ny tribune officiel tena okaranga marina tena pambanana ezaka nataony ny baria pila aloha tsy rairay io nataony teo io aza arakorakofana resaka politika no niza nampanohatra nampitondra aza mandeha any rangana reo mpitondra na izy fa tena tsy mety eo hevitra aloha zay fa raha tsy mety aty amiko avereny varavavendray mety sazanina ny zavatra ilaina aloha zao zany zao no tena ao anatin'ny titatsika hoe telo andro iomanan'ireo mpilalao-tsika ireo dia zay ary za koa mino fa lesina ho an'ireo atao le staff nge nisy somary nalai-panahy ihany hitondran'le izy any amin'ny lafin'izay le ndresahana zay hoe ny somary fatany amin'ny ataontsika hoe niala n'le esprit sportif ao anatin'le izy fa i coach moa zany tonga de niverina tao anatin'le nanao fialan-tsiny ababe maso tao anatin'le izy de verina fa tena zany hoe lesona lehibe zany de zay le izy i fandrombonana io ndao raisina aloha ty antso ty miaraba tapoko manahoana ndao ary zany aloha ny ano resaka baolina tsika fa eto amin'ny raharam-pirenena am'izao ndraiky ano tiako resana am'izao ilo zany tena miara-betana aloha malagasy zany aloha amin'ny zavatra tsara ohatran'izay fa eto amin'le roa misy fahavoazana zany diasy tena eo mahagagara hoe raha reny tena hoe raha meny fatapahan'io lava reny reny manao ohatran'izay no atao malagasy amin'ny fanjakany eny na hoe resaka isan-karazany maro teraka zany mazo diasy am'izao fa ame raha manao ohatran'izay zany diasy hoe mivoaka daholo mamisy zavatra hoe raha miaina tsy mety atao fanjakany fa mety hoe noho fanjakany ihany fa zao ke tena teny fanjakany de misy miteraka ny mpiateto tonga ny anarany hoe tavita zany ka tavita zany da tamin'ny resaka tantarao baiboly miady tamin'ny goly aty de io tena goly aty eto amin'ity firenety am'izao ka de mifanokany de tavita zany fa tavita tena jioky miteny ndray amin'ny vahoaka hoe alao goly ata hitondra aloha izy fa zakikitiana mihitsy zay zany réaction any tavita am'izao ka nefa zay misy le zava-misy fa tavita zany tena niarika goly ata tanteraka am'ity zay tena niraisy vovavy de raisy ny tamitaty natonga tamin'ny roany goly ata de nenzeny goly ata fa tavita tena tavita eto amin'ity tena zay fa manam-pepo-bahoaka malagasy zay izy hoe alao no goly ata tena tena hitondra mihitsy fa ampetra ata raha fa zakikitiana mihitsy goly ata ie toizantsika zay rehefa avy eo ary anaraka an'ireto fiara-miasa vitsivitsy reto tsika de manomindray eo arin'izay